Zay miarabantsika rehetra ry avana ny tenako a zay miona aminao ndray a amin'ny alalan' zao feo zao ny tokantrano zay misy anao na iza misy anao a androany a mba hizara kely aminao a anao fijoroana vavolombelona kely aminao a satria zay no heveriko fa tena ilainao zao zavatra zao amin'ny hoe fakatoavanao a ny tenin'Andriamanitra mba tena tonga anao a anana tanjam-panahy. Zay aloha ny atao anatiko a zay inoko marimarina fa nareo manaraka an'ity God's voice ty a tiako ianareo tena mba hanana hery hana tanjaka eto ampiandrasana ny tompontsika zao a araka ny soratra masina hoe avy tapoka tahaka ny mpangalatra fa izara kely aminareo a misy zavatra zay nampandalovy ny tompo a ary tiako mihitsy ianao mba hiaina amin'izay koa amin'ny androm-piainanao rehetra. Alohaloha ivavaka tsika ametraka ny teny eo am-pelantan'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Raha io misaotra anao lehibe aho a anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao raha mbola menao tombonandro zay a miaino ny tenin'Andriamanitra tahaka zao mbola tsy tonga amin'ny fotoana ilana hita amin'ity tany fandalovany ty amin'izao minitra sy segondy zao fa fampiomanana zao omenao anay a mba tonga anay tena andovan'ny fiainana mandrakizay. Tompo mangataka anao asokafo ny saina mampanahy ny olona rehetra zay manaraka an'ity afatra ao androany ity a ary fenoy ny fananao masina aho apetrao eto ambavako ny teninao a mitenena aminay tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a no anakinako sy anaovako izany bavaka izany a. Amen. Hoy ato aminareo hoe anao témoignage fijoroana vavolombelona no ataoko aminareo amin'izao fotoana zao a ny zavatra tena nampanaovy ny tompo a ary hitako tamin'ny fiainako mihitsy ny fahamarinany tao anatin'ny 87 taona zay nanomboka tany amin'ny taona 377 ka hatramintsika amin'ny resaka zao a dia tiako ianao mba tena hiaina fa tena azo hiainana mihitsy ry havana izany hoe herin'Andriamanitra zany. Akinoko amin'reto tenin'Andriamanitra anankiroa reto ty fijoroana vavolombelona lety ny HEBREO 7:9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary ny faharoa tenin'Andriamanitra zay anakinako an'izy ty a dia ilay marika 9:15 misy nyity teny hoe mandehana ka torio ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Tsaroko mihitsy ry havana mbola tanora 20 taona tamin'izany taona 377 zany mbola tsy nanambady vavy nivoaka maramila ary nandalo karazam-piainana anankiray le atson'ny tenin'Andriamanitra moa hitako eto amin'ny tenin'Andriamanitra hoe fiainana zao tontolo zao tsy mbola fantatro mihitsy zany hoe Jesosy Kristy zany tsy mbola fantatro zany na dia efa nitondra anarana kristianina za na dia efa mpandray fanasan'ny tompo aho za tamin'ny 87 taonako fa tsy fantatro mihitsy zany tamin'ny fiainako a zany hoe velona ty Jesosy ty ary afaka monina afaka mipetraka ao anaty ary afaka manao zavatra lehibe tsy fantatro zany fa tamin'io fotoana io tapatapaky ny juin 1973 nandrenesako filazantsara fitoriana ny filazantsara tahaka zao ary nanandramako tamin'ny fiainako mihitsy ny fahamarinany hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ny volana desambra tamin'ny taona io 1973 io no vita batisa ary teo no nandraisako fanapa-kevitra mihitsy tamin'ny fiainako ry havana satria tena nampahitan'ny tompo zavatra tamin'ny fanekeko azy niditra tato amin'ny fiainako. Za zay mijoro vavolombelona aminao zao ry havana tamin'ny fahatanorana tena ary tena hatramin'izao mbola manambara amin'ny olona mihitsy satria be dehibe ny tanora enina ray aman-dreny aza mahita mihitsy voageja ny toka voageja ny sigara voageja ny rongony voageja ny paraky tena nandalovako zany
Ary tena zay mihitsy ny mahatonga tena miresaka ary manambara amin'ny olona mihitsy hoe azo atao ihany ny karazana fanafody hoe inana mba ialana amin'izany fa zao ny ataoko anao ry havana. Ny aty tena zavatra ny ainako anjo zaraiko aminao zao hoe rehefa nanaiky tamin'ny foko rehetra ary nampetrany tato anatika ity atao hoe Jesosy Kristy ity, ny aiky ny eloka sy ny fahotako rehetra tena nanomboka teo mihitsy tamin'izany fotoana izany ry havana. Tena natsapako hoe tena afaka tamin'izany fatotro zany. Raha manaraka angenao ry havana mino fa mba tahaka ihany ianao mba mihaino vaovao isan-karazany any amin'ny hôpitaly sy ny sisa, fa tena marobe ny olona ny tena mpijaliny ny devoly. Mbola ro zavatra fahazaran-dratsy vitsivitsy reo aza ny resahako anao, fa Andriamanitra ry havana tena afaka mbola manafaka anao mihitsy. Miaro zavatra kely vitsivitsy ny resahako taminao reo tiako manko ianao mba tena hitan'izay aloha satria mbola be dehibe koa ny fahazaran-dratsy ny fiainana maloto isan-karazany. Tena hitako mihitsy hoe rehefa netrano tato anatiko, rehefa nino an'ity Jesosy Kristy ity dia tena marina mihitsy ry havana hoe tsy miova io omaly, anio ary mandrakizay. Ary tena tsy afeniko anao fa nanomboka teo rehefa vita batisa tamin'izay tamin'ny 1963 tena naka fanapa-kevitra mihitsy aho hoe andeha hanaparitaka nyity teny ity aho. Zany ry havana ny mahatonga ngamba hitanao matetika ihany na amin'ny alalan'ny tony YouTube tony na amin'ny zavatra hafa misy miparitaka eran'izao tontolo zao manezaka mihitsy aho satria tena hitako ny fahamarina ny herin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana. Tena hitako tamin'ny fiainako zany. Ary hitako mihitsy zany hoe rehefa tafalatsaka tato anatiko zany hoe sy ny havana tena andeha hitoro ny filazantsara hatrany farany tany. Raha ny toerana misy raha ny asa misy tena tsoroko anareo raha ny vola teto am-pelantanako tamin'izany vao nanomboka ny toro ny filazantsara zany ohatrany hoe aiza moa ny atongavako iteto fotsiny ara ny Madagasikara, ty Madagasikara misy atsika ty. Fa tena tsy afeniko anao ry havana fa tsy takatry ny saiko mihitsy ny vola omen'Andriamanitra tena mba nitetezako nyty Madagasikara ty. Alohan'ny epitako tany ampitan-dranomasina, zany hoe epitany ampitan-dranomasina zany ara moa tamin'izany fotoana zany tsy nieritreretin'ny olona mihitsy hoe izao tenako zao ve io asanao io ve. Ny asako tamin'izany fotoana zany atoroko anao comptable tamin'ny voalohany, fanangataka tamin'ny tompo mihitsy aho hoe raha ty comptabilité ty voageja tsy afaka tena mandeha hiparitaka hatrany amin'ny farany tany zany. Fanangataka tamin'ny tompo mba misy asa hoe inona mba asa ataoko mba alibra za ry havana tsy pasteur za tsy manana fiangonana zany hoe fiangonana natsangako zany fa ny etaeta tato anatiko fotsiny dia hoe andeha naparitaka nyty teny ty hatrany amin'ny farany tany. Ary ninoko mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany hoe Jesosy Kristy tsy miova. Raha dikan'izany ry havana dia zao raha zavatra fahagagana nataony Jesosy tamin'izy tety ambonin'ny tany zany, mampijanona ny ranomasina, mampangina ny rivotra sy tadio, manatsangana ny maty, ny aretina tsy sahinan-tsony. Tena zao mihitsy ny finoko ry havana matoa Andriamanitra miteny hoe mandehana ianareo mitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Zao mihitsy ny tato anatiko hoe mahina Andriamanitra ny zavatra rehetra. Za rehefa mamaky nytony soratra masina io ohatra fotsiny satria hitanao ngamba le tantaran'ny Filipo ato anaty baiboly ato. Filipo nge ry havana nitory filazantsara ohatrany zao tany Samaria dia vetivety eo dia tsy hitanao izy fa lasa tany azao dia gaga daholo ny olona fa nakay izy Filipo fa misy fahagagana tsy takatry ny saina ry havana. Ary hitako tamin'ny fiainako zany ary zany ny anambarako sy anapahirezako ny olona hoe aza mijery ny zavatra eo am-pelantananao fa Andriamanitra mahay zavatra tsy takatry ny saina. Tsaroko mihitsy tao anatiny zany atao hoe fotoana 20 taona zany herin'Andriamanitra mahagaga tsy takatry ny saiko. Tamin'ny 1966 zany nanambady 30 taona tamin'izany fotoana zany ary ny tato anatiko mihitsy nresaka tamin'ny vadiko hoe za raha nambady dia zao mba tena tokony ho resy lahatra koa ianao mba tena hiaraka amiko anaparitaka nyty tenin'Andriamanitra ity tsika hatrany amin'ny farany tany. Izy moa mpampianatra fa izaho dia
nanao anytony asa tanana manaparitaka tenin'Andriamanitra tony aratra amintsika miresaka zao aza marina fa tsy manao taka ny taloha tsony fa mbola tato anatiko foana le hoe andeha aparitako ty tenin'Andriamanitra ty mba ho hitan'ny olona fa io tenin'Andriamanitra io raha lasarabavy manizigizy dadao rehefa Andriamanitra mamoaka teny hoe ohatra fotsiny aza manana inona na inona marina zany am'izao fotoana zao miara-manaiky daholo amintsika fa hoe miakatra ny vidim-piainana ohatran'izao ny vidina essence ohatran'izao fa zao ny ataoko anao ry havana raha tena mino anao ka tena mipetraka tsara amin'izany tenin'Andriamanitra zany ozy ny soratra masina any amin'ny Jérémie 32:27 iny tsaroka araveriko foana amin'izao fotoana zao mba tiako hiainanao zany hoe ino zany Jehova ozy Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaka zay tsy haiko fa tena tsy takatry ny saiko ry havana tao anatin'izany fotoana na nipoko ny tompo zany tena tsoroko anao nanambady dimy mizanako dimiko ny zavokely tsy takatry ny saiko reo fahagagana mety tsy anam-potoana ho resahako anao ny tsipiriany fa ho fitiniko aminao fotsiny hoe io tenin'Andriamanitra io ry havana io Jesosy Kristy io raha tena ekenao amin'ny fonao rehetra misy zava-magaka tsy takatry ny saina tena toroko anao zany mandalo épreuve tahaka ny olona rehetra mandalo zavatra manahirana tahaka ny olona rehetra za tsaroko tsara mihitsy ry havana tamin'ny heritaona ohatran'izao tratra ny Covid forme grave ny olona rehetra ny eritreritra daholo fa ho lasa ho faty fa tena tsaroko mihitsy raha lasana bavy zay miaino ny ty afara ty averin'i Jesosy afotsiny reny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohatra ny liko atoko 10:7 hoe efa nomeko fahefany ianao anitsaka mena rana sy maingoka andresy ny hery rehetra Jesosy miteny izany le Andriamanitra zany mahatonga amin'ny teny anao hoe tsy miova mihitsy io Jesosy io za ry havana ao anatin'izany atao hoe krizy na Covid io ho zoniko amin'ny anaran'i Jesosy io aretiny io tena tsy afeniko anao zany fa tena hitako reko mihitsy ny fanafahana nataon'Andriamanitra fa navoaka ny Jesosy tena sitrana io tenin'Andriamanitra hitanao atao anatin'io baiboly io ry havana marina io mila fikirinao ampinoana io ary mila ampiasainao isan'andro ary te hita ny herin'Andriamanitra ianao gamba tsaroanao ihany fa matetika rehefa mitoroteny tahaka zao saiko faranako foana manko amin'ny vavaka ho an'ny marary na ivavaka ihany koa ho an'izay problema anao marina fa tsy misy fotoana ela be hoe siansy ela be ny anaovana an'izany fa tena reko tato ny fiainako manko zany zavatra ambarako aminao zany tena ary hitako mibitsy ny fahamarinany tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly zay ny ary mandrakizay be dia be ny olona mantany taiza naizanao an'izany zavatra zany jeroko vavolombelona aminao eto fa za ry havana tamin'ny 1976 ka hatramin'ny 2013 tena nampiasain'ny tompo aloha no asan'Andriamanitra nanao asan'Andriamanitra atao amin'le hoe fikambanany mpiasa mandinika ny baiboly ny alaitsona hoe GBT tao tadidiko tsara mihitsy nisy fotoana eo amin'ny 17 taona teo mitetin'ity Madagasikara ty ary nisy fotoana mihitsy ara tany ampitan-dranomasina tena nanambarany ty Jesosy ty tsy miova za ry havana tsy hoe teolojiana na hoe nianatra an'izao sy zao fa zavatra ny ainako zao ambarako aminao zao ary zay ny hipetrahako foana amin'ity hoe tsy miova Jesosy omaly anio ary mandrakizay inona ny problema anao korotana ve ny fanambadianao zao ry havana ataovy marina ao anatinareo mivady zany hoe Jesosy Kristy zany velona afaka manao fahagagana tsy takatry ny saina manana fiainana andavanandro inona ny problema anao fiainana andavanandro miaraka amin'ny Jesosy ry havana zany olona manana an' Jesosy zany Andriamanitra mahagagany ao anatinao manome vahaolana tsy takatry ny saina io nahita an'izany hatramitsika miresako zao mahatonga anao joro vavolombelona androany raha lasana bavy dia zao hoe amin'ny 31 août zao manko no feno 5-7 taona ary tiako zaraina aminao mihitsy fa izao mbola hafa ry havana zany hoe miaraka amin'ny Jesosy ny fiainana andavanandro inona ny asanao mba tovy miaraka aminao Jesosy amin'ny ho asanao io nge
hitanao zany hoe Andriamanitra miaraka aminao izy zavatra tsy takatry ny sainao zavatra ivoaka amin'ny asanao. Za matetika mampahery ny olona mihitsy na dia ataoko hoe ety aminay moa misy olona tsotra be mivarotra moron-dalana. Zao ny tena soako anareo fa na dia olona anankiray aza nitoriako ny filazantsara isan'andro dia tena faly ny tena pahireziko mihitsy reny le mpivarotrana reny hoe na dia anana io azy io anany rano no asanao fa manana ny Jesosy ianao ao anatin'ny fonao. Eo Andriamanitra nanao zavatra tsy takatry ny saina ao anatinao. Firy taona ianao zao manatrika mihaino an'izao fijoroana vavolombelona zao ny ataoko anao ry havana ataovy marina ao anatinao. Zany hoe Jesosy Kristy tsy miova. Hoy tamin'ny hoe 70 taona nanao asan'Andriamanitra tao anatin'ny fikambanana hoe groupe biblique de travailleurs eo. Ary nanomboka teo tamin'ny 2013 dia nitoloran'ny tompo saina hoe maninona moa ty tenin'Andriamanitra ty raha paritaka amin'ny alalan'ny fitaovana tahaka izao. Tena isorako mihitsy ny tompo ry havana. Za tsy manam-pahaizana amin'izany hoe resaka informatika zany fa mahay zava-mahagaga ny tompo zao tenin'Andriamanitra tonga ny tokantranonao zao nge raha lasa rabavy tsy takatra ny sainao fa zava-mahagaga zao raha marary ianao miainao an'ity toro-teny ty androany ka ataovinao marina ao anatinao zany hoe Kristy ao anaty. Mino ianao an'io Kristy io fa zao atsangany tompo eo ao anatin'io aretin'io ianao. Na inona aretinao na nahita n'izany ary havana. Tao anatin'ny 27 taona ny triko filazany tsara tena nahita karazana problema karazana aretina rehefa nanaiky tamin'ny fony le olona fa izany Jesosy zany no tokony atsoina amin'ny androm-piainana rehetra. Dia zava-mahagaga tokoa ry havana fa dia Andriamanitra tsy miova tokoa izy ary zany mbola fifalianao amin'izao taonako izao mbola namparitaka zany anarana hoe Jesosy Kristy zany tsy miova zany omaly sy anio ary mandrakizay. Mino hafa ianao zay manaraka ny tiafat'Andriamanitra ty raha inonao zao anomboka tsapany zany atao hoe fahaveloman'Andriamanitra zany ianao fa zao ny mba tena faniriko ato anatiko. Nomen'ny tompon'ity fitaovana hoe fampilezana an'ity God's voice ty moa ny tenako. Ary fanovavahako rehefa nangatako tamin'ny tompo mihitsy mba hoe ny olona zay manaraka nyty tompo mba tena tsapany zany fahavelomanao zany ary mba ho akarinao eny amin'ny raon'ny lanitra raha iseho eny amin'ny raon'ny lanitra ianao. Raha mbola tsy tonga ianao dia ny vavahako koa an'ny olona dia zao mba hananan'ny olona faharetana ara-panahy veriko tsara mba hanananao faharetana ara-panahy satria mila an'izany ianao. Ny faharenesana toro-teny tahaka izao nge raha lasa nabava ozy ny soratra masina hoe mampitombo ny finoana ozy ny Romanina 10 avy amin'ny toro-teny ary ny toro-teny avy amin'ny tenin'i Kristy. Ilainao mitombo finoana zany mazava-dehibe ny faharenesana tenin'Andriamanitra tahaka izao. Ary misy toromarika tsotsotra ty mialohan'ny hijanonako. Ilaina ny toro-teny mampahery tahaka izao fa ilaina koa ny tenin'Andriamanitra ilainao hoanina isan'andro tahaka ny nataony mpisorona fahiny tamin'ny andro ny arona. Raha mamaky ny HEBREO 5 ianao dia misy toromarika ao. Io arona io ry havana rehefa nanao fanompoam-pivavahana izy taloha dia izao no zavatra hitanao rehefa mamaky ny Exodosy ianao hoe misy le latabatra anankiray nasiana le mofo aseho anankiroa. Mofo aseho voalohany le hoe tsy misy masirasira ary ny anankiray dia misy masirasira. Aty amin'ny testamenta vaovao tsika izao inona moa ny tandindon'izany? Ny tandindon'izany ry havana aty amin'ny testamenta vaovao dia izao ny misy masirasira dia tandindon'ny testamenta taloha. Ireo tenin'Andriamanitra hitanao amin'ny testamenta taloha ireo. Mihinana kely an'io foana arona le pilina voalohany le misy masirasira ary le pilina faharoa le tsy misy dia tandindon'ny testamenta vaovao. Ny fahatongavan'ny fanahy masina nanomboka teo amin'ny Jesosy Kristy hatramintsika amin'ny resaka izao dia mihinana an'io foana arona mihinana kely ianao koa ny olona nateraka indray nandray an' Jesosy Kristy ho tompo raha lasa nabavy
no voalaza ny soratra masina Petera voalohany toko faharoa andininy fasivy manao hoe ianareo koa nga izy dia mpisoron'Andriamanitra velona zany io voalaza ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona nandray an' Jesosy ho an'ny olona kristianina ary io arahaverin'ny tenin'Andriamanitra foana ny Korintianina voalohany ihany manao hoe ianareo izy dia tempolon'ny fanahy masina verin'ny Paoly foana io ny olona nandray an' Jesosy zany le atsoina hoe kristianina dia io atsoina ny tenin'Andriamanitra hoe tempolon'ny fanahy masina dikan'izany raha te hatanjaka ianao ara-panahy dia minana foana tenin'Andriamanitra mamaky kely testamenta vaovao mamaky kely testamenta taloha isan'andro ary raha tosoko kely ny fanazavana dia zao mety izy ianao tahaka ny ataon'ireo le kristianina tany Bery hitanao miasan'ny apôstôly toko 17 zany andininy fasivy hoe nandinika ny soratra masina isan'andro na marina zany na tsy be dia be ngeriavana amin'izao tsika miresaka zao fampianarana isan-karazany korina eto amin'ity planety fa itsika misy fanahy masina averiko tsara itsika zanak'Andriamanitra itsika le tempolon'ny fanahy masina tempolon'Andriamanitra sambaritsika misy an'izany fanahy masina zany atao anato mamantatra atsoina amin'ny teny frantsay manko le hoe discerner ireo fampianarana mikorina be dia be eto amin'ity zao tontolo zao ety izany ry havana ny fanahy masina ao anaty ary aporiasiako anao aporiasiako atsika rehetra zay manaraka ny ty afary ty andro any mba hanana an'izany ianao ary rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao nga atao tsara ny fanahy masina fa izany ry havana ny asan'ny fanahy masina ao anaty ary mamaky ny Korintianina voalohany toko 12 anao misy ny atao hoe fanahy mamantatra fanahy masina mamantatra atsoina amin'ny teny frantsay hoe don de discerner mamantatra izao zavatra mikorina ireo fampianarana be dia be mikorina ireo mamantatra ifanahy masina io mitondra an'izany rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao mangata tompo tena apio ampahiratony masoko raha maky nyty tenin'Andriamanitra ty zany ry havana no andrasana azahotsika hery isan'andro zany ny fiainan'ny mpisorona riarona taloha ary tokony fiainan'ny olona nandray an' Jesosy apiko indray mandeha le fanoroany le hoe ampatanjaka anao avy amin'i Jesosy ihany koa ty le liko atoko 17 andininy voalohany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka zany ianao mila manana toetra mifanerasera amin'ny fanahy masina ao anaty io zay nge ry havana natsoina hoe vavaka ny akamaroan'ny olona ny atao hoe mivavaka dia raha tsy makany am-piangonana tsy raha tsy akory ny makany am-piangonana tenin'Andriamanitra raha teo koa miteny izany hoe aza mafony fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa tena apiko ity fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ao filazantsarany Matthieu hoe ozy Jesosy manao hoe midira amin'ny efitranonao mangingena any tokantranonao koa nge ry havana azonao atao mihitsy mifanerasera amin'izany fanahy masina zany Jesosy ao anaty zany manana an'izany be dia be ny olona nresaka tamiko tamin'ity confinement ty hoe tsy nisy nikatona daholo ny fiangonana tsy afaka mivavaka marina fa tsy afaka mivavaka ianao mikatona amin'ny fiangonana fa ozy ny tenin'Andriamanitra veriko aminao le Matthieu iny hoe midira amin'ny efitranonao mangingina ozy Jesosy mahatonga Jesosy mampianatra an'izany ry havana midira amin'ny efitranonao mangingina fanerasarana nge zany matoa Jesosy miteny ao amin'ny liko atoko 12 andininy voalohany hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva fanerasarana nge zany na mandeha ianao na any am-pandriana ianao na iza fanerasarana zany ny apôstôly Paoly rehefa nandray an' Jesosy izy mihitsy ny mampahery ny fiangonana tany Efesosy ny andininy 12 amin'ny toko 9 hoe mivavao ny fanahy masina zany aoka ianao hanana fandraisana fanerasarana amin'ny fanahy masina mba tonga anao ahery tsara eo amin'izao fanompoana ny tompo zao ho atsanoko atreo aloha le témoignage fa raha mbola men'ny tompo fotoana manaraka mbola hotoizako aminao ihany fa misy zavatra be dia be nasehon'ny tompo tao anatin'izay 17 taona zay famelohany amaranako nyity témoignage ty mbola hivavaka manokana ho anao inona ny asanao na koa tsy mananasa ve ianao na koa hoe inona ny aretinao manana aretina ve ianao averiko aminao ty teny ty HEBREO toko 7 andininy 9 Jesosy Kristy tsy miova
veriko aminao tsara io. Omaly anio ary mandrakizay. Za Andriamanitra io miteny io ry havana. Eo amin'Andriamanitra tsisy n'izany, tsy takatsika Andriamanitra fa hoe voafetra ny zavatra vitatsika. Tsika zanak'olombelona nge ry havana voafetra ny vitatsika e. Io saina ao anatsika io voafetra io. Fa Andriamanitra rehefa miteny hoe tsy miova aho. Omaly anio ary mandrakizay. Fa raha ampidirinao ao anatin'ny fonao aho. Androany anao zava-magaga tsy takatry ny sainao Andriamanitra. Zay ry havana ny afatra fa dia hofaranako mivavaka ty. Ny vavaka voalohany aloha. Hivavaka aminao aho tsy mananasy ianao. Ampidiro Jesosy ao anatinao. Zay ny baiko. Fanamasina atao anatika. Ekeo Jesosy hiditra ao anatinao. Anao zavatra tsy takatry ny sainao Jesosy. Mananasa koa anao fa manana problema amin'ny asanao. Gamba mety apiditra anao any amin'ny tribonaly, any an-tanimora, na any amin'ny prison. Ekeo mivavanao ara-pidiro ao anatinao Jesosy Kristy. Fa zavatra mahagaga tsy takatry ny sainao. Zay ny vavaka voalohany fa ndaoleotsika rehefa aveo hivavaka ho an'ny marary. Raha ny trano anao maheno an'ity toriteny ity, ahondreo ny lohanao ary tovy amin'ny anaran'i Jesosy ny ametrahako ny tanako eto mifoko amin'izao fotoana izao. Dia hivavaka tsika. Raha io nambarako teto ny teninao fa tsy miova ianao omaly sy anio ary mandrakizay. Nambarako teto fa rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray ianao, ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray na maty azy, hainao atao ny mampitrangana an'izany. Misy olona amin'izao fotoana izao any amin'ny toerana any tsy mananasa, manana problema eo amin'ny fiainany. Ty fotoana androany ity, raha ekeny hiditra ao anatiny zany Jesosy Kristy zany, mangataka anao aho Tompo. Mangataka anao aho. Tsy miova ny herinao omaly sy anio ary mandrakizay. Ataovy matsapa an'izay zay olona zay ary atsangano amin'ny fifaliana magaga. Faharoa raha misy olona manana problema anasa any tokantrano any. Ty fotoana androany ity koa, raha mampiatrano anao zay olona zay androany, anaiky ianao ho tompo sy mpamonjy, anao zavatra tsy takatry ny saina koa ianao ho an'izay olona manana zany problema zany. Ary manarakarak'izay Tompo, vavaka ho an'ny tokantrano zay mikorotana, tokantrano zay mikorotana koa ty fotoana androany ity, ka manaiky ianao ho tompo na ny lahy na ny vavy, aiza na aiza toerana misy azy, anao anorina tokantrano vaovao ianao, tahaka ny rehefa nasehonao ny masoko hatramin'izay, zay tsy miova tokoa ianao omaly anio ary mandrakizay. Manarak'izay vavaka ho an'ny marary aho. Jesosy Kristy moa nefa niteny hoe sitrano ny marary. Zay mibaiko ny Tompo any amin'ny Matteo 7, sitrano ny marary. Inona ny aretinao? Manaraka an'izao afatr'Andriamanitra zao ianao. Mety lazainy ny dokotera ianao fa tratra ny cancer. Fotoana vitsy sisy aniany ianao. Eno tsara ty afatr'Andriamanitra meko anao ity androany. Mety efa ho andalana koa ngamby ianao. Tratra ny Covid. Ao anatin'ny forme grave. Eno tsara zao afatr'Andriamanitra zao. Ekeo Jesosy Kristy hiditra ao anatinao. Ekeo izy ho tomponao, mpamonjy anao androany. Mety misy karazana aretina isan-karazany tsy voatonoko eto ny anarana, fa mangataka anao aho. Jesosy Tompo, ianao no mahita an'ireo olona ireo. Za kosa mivavaka araka ny tenina hoe mifampivavaha mba ho sitrana, dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, avy Nazareta, no andidiko ny aretinao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Na inona anaran'le aretina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta,
sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra nirina tompo, misaotra ny amin'ny tana maherinao izay mamangy tokantrano maro amin'izao fotoana izao dia raina mandrakizay ny anaranao. Misaotrako tompony amin'ity fotoana izay niarahana teto nanomezanao anay izay fotoana minitra vitsivitsy izay mandrenesana izany afatra ho zany matokony fitiavanao aho hamangy anay tsirairay avy ianao hanao tompony tera noho ny hajanao ny voninahitra. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy ny amaranako izany vavaka izany. Amen.